Ivavaka isika. Andriamanitra tonga ny fotoana anambarana ny afatrao. Ampanginy ny feo rehetra amin'ny fantoy tanteraka amin'ny teninao tsara. Mba tonga ny teninao amaika aty anatin'ny fonay tsirairay avy. Misaotra tonga. Amen. Ry manamana ny ten'Andriamanitra amboantsika ty volana May, izay atao hoe volana fanamasina ity. Dia ny filazantsara ny Jesosy Kristy araka amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo, andiny 19 sy ny fahaenina amby 20. Andriamanitra miasa ny fanamasina. Ny fanamasina ry havana dia endrika anankiray isehoan'Andriamanitra amin'ny fanatrehana amin'izao tontolo izao, indrindra fa ao anatiny izao hoe fotoam-piangonana izao. Misy endrika telo mantsy nisehoan'ny Tompo, ary izay ny antsoina hoe Trinité. Dia ny Andriamanitra niseho tamin'ny maharay azy, dia ilay mpahavy, ilay mitondra miazona, ilay miasy mamelona ny fiainantsika, izay maharay mpahary an'Andriamanitra. Avy eo Andriamanitra rehefa niodina tamin'ny Tompo isika ka very, dia nidina tonga olona taon'i Jesosy Kristy izy, endrika anankiray isehoan'i Jesosy, mahampamolotsy, mahampanavaka, mahampanavitra azy. Ary tsy mijanona maharaisa ny zanaka azy fotsiny, fa amin'izao andro ny fiangonana izao, rehefa niakatra tany an-danitra Jesosy dia nidina indray izy, niseho amin'ny alalan'ny fanamasina. Dia io fanamasina io endrika isehoan'Andriamanitra anehoany ny fanatrehany ary hiasany eo amin'ny fiainantsika amin'ny fijoroana vavolombelona. Izany ry havana ilay antsoina hoe Trinité, Andriamanitra miseho amin'ny endrika telo kanefa tokana ihany amahan'Andriamanitra azy. Raha anaovantsika pratika tsotra dia hoe tia paster, misy fotoa paster dia hamonjy mariazy, manao costard, dia hitanareo izy any amin'ny mariazy. Fa izy manao costard iny dia manatanteraka ilay asa pastoraly paster. Fa misy fotoany paster eto amin'ny pipitra manao roby, miova endrika ary fantatrao araka ny asa fa i paster ihany. Fa misy fotoana ilay paster ny ambony terrain, inona nanaovany? Manao short izy, manao godazy ary manao inona izy? T-shirt izy. Izay ihany paster ihany. Ary izay ilay endrika isehoana ilay Andriamanitra, miseho miandrika telo kanefa tokana ihany. Ka inona ry havana ho afatra ho antsika androany amin'izao hoe Andriamanitra miasa ny fanamasina. Zavatra telo no ampitoray tena Andriamanitra ho antsika entina mody amin'ity androany ity. Ny fanamasina voalohany dia fanomezana mamaim-poana avy amin'Andriamanitra. Ny fanamasina dia fanomezana mamaim-poana avy amin'Andriamanitra. Izay ny afatry ny Tompo eto amin'ny 19:20. Izany teny izany dia efa voalazako taminareo. Raha mbola mitoetra eto aminareo aho, 19:20, fa ny mpananatra dia ny fanamasina izay raindray amin'ny anarana. Io fanamasina io dia ampanantena ny Tompo ry havana, fa omeny iran'Andriamanitra rainy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Rehefa vita ny asa nandrahan'Andriamanitra ny Jesosy teto an-tany, niakatra ho any an-danitra izy. Ary fiakarany any an-danitra io nilazay fa mahatsara nareo ny fialako, fa raha tsy aleko aho dia tsy tonga aminareo ny fanamasina. Fa ny fiakarany Jesosy tany an-danitra nanomezana, nandrahana ny fanamasina. Toko ho azy ho anao ry havana, fa ny fanamasina dia irak'Andriamanitra omeny maimaim-poana, ary fanomezana sarobidy omeny ho antsika mba hiasany eto amin'izao tontolo izao amin'ny fotoana ny fiangonana. Ry havana, io fanamasina io
dia tatodio iava fa any amin'ny testamenta taloha dia ny olona antsoan'Andriamanitra sy fidiny manokana amitahiraka izay andrany azy nomeny ny fanamasina. Fa amin'izao andro fiainantsika izao nanomboka tamin'ny Pentekosta izay tsarofantsika ry havana malala dia aza tonoana fa amin'ny fanamasina dia nampanantenan'Andriamanitra nomeny maimaim-poana ho an'ny fiangonana manontolo. Noho izany famesana sarobidy omen'Andriamanitra ho an'izay mangataka azy ny fanamasina. Ao amin'ny Solomona izay vakina tamintsika teo, Solomona raha nomen'Andriamanitra tongavany tamin'ny nofo, ahoana hozy ny tompo tamin'ny Solomona? Ry Solomona ngatao izay tianao fa omenanao. Ny an'ny Solomona aza tononona ny havana fa tsy harenana vola na voninahitra fahalavana amin'ny fiainana nangatahana, fa ilay fanahy ny fahendrena. Ary io ilay fahendrena nangatahany Solomona tamin'Andriamanitra dia ilay fanahy azahoany maninona? Mitondra ny tsara ny vahoakany. Dikan'izany tiavana malala, angatahana ny fanan'Andriamanitra ary omen'Andriamanitra ho an'izay mangataka aminy. Noho izany angatao amin'ny tompony hanomezany anao ny fanahy tiavana, fa ny fangatahanao ny fanan'Andriamanitra no hanomezany any fanahy io amintsika riavana. Ho anao izay omen'Andriamanitra ndraikitra manokana, ho anao izay manana olana maro samihafa eo amin'ny fiainana, angatao ny tany amin'ny fanamasina antsika riavana, fa ny Andriamanitra dia manome maimaim-poana izany fanahy izany, ahafahanao miatrika mijoro ho vavolombelony, ahafahanao manatanteraka izay asa rehetra ny raha tompo antsika. Angatao ny fanamasina. Ny an'ny Solomona dia fantatsika tsara fa rehefa nangataka izy dia nomen'Andriamanitra ary mbola nomen'Andriamanitra maimaim-poana miaraka amin'izany fanahy izany ilay zavatra rehetra. Io fanan'Andriamanitra nangatahany Solomona io lay ambara fa fanahy ny fahendrena. Ary izany lay fahaiza mitondra, lay fahaiza mitantana, lay fahaiza mitarika tao amin'ny Solomona satria nomen'Andriamanitra azy lay fanahy masina rehefa nangataka tamin'Andriamanitra izy. Kanefa riavana, mamparina antsika nefa tompo ny fanahy masina izay angatahantsika dia mila fantarina tsara. Tena fanan'Andriamanitra marina ve no ao anatintsika riavana? Ary tena fanan'Andriamanitra marina ve no mitondra, mibaiko, tantana ny fiainantsika? Ary izay no nampitandremana tao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra na tsy avy amin'Andriamanitra. Fa misy fanahy ratsy izay fanahy ny Antikristy riavana, izay mitondra antsika ho any amin'ny faratsika, ho any amin'ny lalana tsisy, ary mitondra anao amin'ny fahaverezana sy ny fampitera, ary tena mitarika anao tonga fitaovana eo am-pelantanan'ilay ratsy ary andrava sy hamotika. Fa mila mamantatra isika fanan'Andriamanitra ve no anatsika. Mazava ny fanavahana amin'ny ambaran'ny apôstôly Jonas, izao toetra ny fanahy avy amin'Andriamanitra anatsika. Ny fanahy avy amin'Andriamanitra dia ny fanahy manina moa manaiky fa tonga nofo tao amin'ny Jesoa ny fanahy, tonga nofo Jesoa. Izany natao hoe fanahy avy amin'Andriamanitra. Fa misy fanahy kosa riavana izay tsy avy amin'Andriamanitra dia ireo izay tsy manaiky fa tonga nofo tao amin'ny Jesoa Andriamanitra. Dikan'izany riavana malala, mila mamantatra tsara isika fa maro ny Antikristy tonga eto amin'izao tontolo izao, ary ianao no atao ny fitaovana eo am-pelantanana. Mila mitanana isika mamantatra tsara fa naniza no atanatiko ary mibaiko sy mitondra riavana kristianina ho antsika rehetra izao toetra ny fanahy. Fa ny fanan'Andriamanitra no angatao hiasa mahery eo amin'ny sainantsika. Io no mampijoro anao, io no mampitsangana anao riavana, ary mampisidrika ny lanjana, mampitonga anao tena mpanopon'Andriamanitra mahatoky dia ny fanan'Andriamanitra izay omeny antsika. Izany fanan'Andriamanitra izany no angatao hiasa amin'ny fiainantsika riavana. Ary izay ny toromarika voalohany omeny antsika eo am-panomboana izao volany fanahy masina izao toetra tsara ny fanahy masina angatao amin'ny tompo, hanomezany anao ny fanahy ahatonga anao mahatoky amin'ny fanarahana azy ihany manaraka. Fa zavatra anankiray faharoa izay tokony ho fantatsika ary toromarika omena anao amin'ny voalohany volana amin'izao volana be izao, ny fanahy masina akoatra ny mahafanomezana mamaim-poana na sarobidy avy amin'Andriamanitra azy dia ny fanahy masina dia fanahy mampianatra ny zavatra rehetra. Ny fanahy masina dia fanahy manina izy teo mampianatra ny zavatra rehetra. Izany no ambaran'ny tompo
eto amin'ity andininy fa enina amby roapolo ity. Fa ny mpanaraka dia nyfanamasina izay randray amin'ny anarako izy no ampianatra anareo minona zavatra rehetra. Io fanahy io ihany dia tena fanahy mampianatra, fanahy manolotsaina ary mitarika atsika ny amin'izay tsara ahitana ny rany sy ny tsy. Izany fanan'Andriamanitra izany nangatahany Solomona ary fantatsika tsara fa io fanan'Andriamanitra io na aizan'ny Solomona na hainy tsara na navaka ny tsara sy ny ratsy na ahitany ny rany tsy izay tsy mahafantatra isika fa ny asa izay fitsarana nampian'ny Solomona tamin'ity fotoana ity tena sarotra ary tsy mora riava manavaka na hitany maro ary eto na hitantsika hoe tena fisaka moninona maro asa raha tsapanao ny asarotra ny asan'ny Solomona tamin'ity an'ity fa rehefa mpiravady anankiroa vehivavy janga rehetra mitady tsara fa tsisy vavolombelona izay rehetra natao sarotra ny amantatra iza manana maro anisan'ny marina ny zazavelona anisan'ny zazamaty fa no ilay fahentrena tao an'ny Solomona no ilay fanahy ahafahany manavaka ny tsara sy ny ratsy dia hitany ary tsapany ny raisiny hazony ary teo ny nahitany ny tena marina tamin'ity amin'ity. Ny fanahy masina riafa dia tena mampianatra. Ny fanahy masina mitarika atsika ho amin'ny tena fahitsina. Andeha vakitsika vetivety eo am-pelantananao Isaia toko faha 1 andininy faharo. Miaraka mamaky isika ao anatin'izany. Isaia toko faha 1 andininy faharo. Raiso amin'ny anaratra. Ny fanahin'i Jehovah hitoetra ao aho dia ny fanahy ny fahendrena sy fahazavan-tsaina, ny fanahy ny fanoran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahy ny fahalalana sy ny fahatahorana amin'ny Jehova. Izany ny fanahy mitondra atika-tsaina izany nitao Solomona. Ny fanahy masina riafa dia mitondra atsika ho amin'ny tsela-tsaina. Iny teo tsela-tsaina avy amin'ny teny hoe tselatra. Ary izany no asa tao amin'ny Solomona tamin'ny tain'ity. Gagabe ny namantsika keo maray natao amin'ny tamin'saina. Tsela-tsaina sa inona? Tsela-tsaina avy amin'ny teny hoe tselatra. Amin'io fanahy masina io no mitarika atsika sy mitondra atsika anina atingan-tsaina, anina reflexe avetrana ny amin'izay tokony atao. Ary izay no antsoina hoe tsela-tsaina. Amin'ny Solomona riava tsy mora ilay fitsarana ataony eto, tsy mora ny tadiavany maro, fa no ilay tsela-tsaina tany amin'ny fanan'Andriamanitra azy na tonga azy ahita hevitra ary nanana atingan-tsaina izy hamantatra ary nanana ilay fomba nentina namantatra ilay tena maro. Ahoana ho izay avetrany izy? Makany ianareo inona? Zavatra. Dia avy eo nentina tamin'ny aminy zavatra. Dia hoy Solomona, ho zaraina anankiroa ny zaza ka samy anina avy ianareo, ny ilany anankiray ary ny ilany anankiray. Fa ilay nanana ilay zaza izay verina fa tena tompony zaza velona dia tonga saina ary tena nandevidevy tao anatin'ny fony nieritreretra hoe ahoana no amoana ity zaza ity ary nantevitra izy ka ho izy hoe tsy manino avelao azy ny zaza aza votra. Riavana ahozy ny anankiray tena marina zany aloha samy tsy maritra. Riavana izay ny antsoina hoe tsela-tsaina. Ianao koa riavana manona ny olona sy miady atrenao. Ny fanahy masina no angatao hiasa mahery ao amin'ny fiainantsika. Fa mianao tolo-tsaina hery aingana ary ahafahanao anina reflexe avetrany ny amin'izay famahana olona eo amin'ny saina. Izany no asa fanahy masina eo amin'ny fiainantsika. Mampianatra izany fanahy masina izany. Manolotsaina anao, mitarika anao, ahitanao ny tena rano hitsy eo amin'ny fiainana io fanahy masina Andriamanitra. Angatao izany fa ao amin'ny fanahy masina Andriamanitra ihany no ahitanao ny rany eo amin'ny fiainana riava. Mampianatra sy mitarika atsika ary mitariny ianao ny fanahy masina mitondra anao amin'ny fampianarana sy anao erera eo amin'ny fiainana. Aza toloana riava fa ny olona tary ny fanan'Andriamanitra dia tsy hanao fahadisoana ary arovana anao amin'ny endrika fahadisoana maro samihafa dia amin'ny fitarihan'ny fanahy masina hitarihany itsika. Izany riava
ilay mampanompon'Andriamanitra sy matoky atsika rehefa manaiky tali zany fanan'Andriamanitra zany ianao. Aoka ry hafana ny fanamasina no agatatsika hiasa mahery eo amin'ny fiainanao, ampianatra anao, hanoranao izy, hitarika anao izy, ary amoakanao ho amin'ny fitahina, ho amin'ny fambiazana, ho amin'ny fanesena, ary nikendrena Andriamanitra hitareny atsika dia hanokatra lalana hitondra anao amin'ny fanesena Andriamanitra, mampianatra anao amin'ny zavatra rehetra. Ry hafana angatao azy ary zany fanan'Andriamanitra zany no aoka hiasa mahery eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao dia andresy anao amin'ny aty rehetra atrenao. Fa ny fahatelo, ny fanan'Andriamanitra ry hafana dia ny fanamasina dia mampatsiahy atsika amin'ny zavatra rehetra izay ambarany tenin'Andriamanitra. Ny fanan'Andriamanitra dia ny fanamasina manino izy teo mampatsiahy atsika amin'ny zavatra rehetra izay nampianarina antsika. Ry havana malala mazava ny teny tompo eo amin'ny andininy fa enina amby roapolo valo. Izy mampatsiaro anao anareo ny zavatra rehetra izay lazaiko taminareo. Ry havana amin'ny fotoana indraindray rehefa mandany zava-tsarotra isika, rehefa mandany zava-manahirana isika dia adino ny tenin'Andriamanitra. Ary zany nahazo ny mpianatra raha tsarontsika tsara rehefa nambarany tompo tamin'ny mpianatra raha niaraka niaina tamin'ny mpianatra izy fa ny zanak'olona tsy maintsy aninona moa hijaly ho faty ary aleva ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Fa noho ny nandalo zava-tsarotra amin'ny mpianatra ary tonga tao anatin'ny fahadiviana fampizapo tamin'ny fanarana tompo izy manona ny trangan-javatra rehetra ny seho dia adino tsy tsarony ny zavatra rehetra nampianariny tompo. Ry havana ny fanamasina mampatsiaro atsika, mampianatra atsika ary mitarika atsika atiaro izay rehetra nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Indraindray ry hafana asa ratsaronao fa misy fotoana ianao tsy hitanao intsony izay atao. Indraindray misy fotoana tafalasaka anatin'ny fahadiviana famozam-po amin'ny fiainana isika. Adinontsika ny zavatra ho rehetra tanteran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Andriamanitra ry havana dia atao toetra finoana matanjaka ampianantsika. Inona moa ny atao hoe finoana? Ny atao hoe finoana dia ny fahatsapana ny asan'Andriamanitra teo amin'ny fiainana. Inona nataon'Andriamanitra tamiko? Inona ny asan'Andriamanitra teo amin'ny fiainana? Ahoana ny fomba retin'Andriamanitra nanafaka tamin'ny ady rehetra sainantsika? Rehetra rehetrareny dia tokony sainantsika ampatsiaro atsika ary tokony amboly anesy finoana matanjaka ao anatsika. Dia tadidrio ihany fa tsy mitsahatra miasa eo amin'ny fiainao sy ny fiainanao Andriamanitra ary reny rehetrarehetreny ny tokony tsarovana andrafitra finoana ao anatinao. Raiso vetivety salamo efapolo. Raiso ary salamo efapolo. Andiny voalohany vakitsika amin'ny anaran'ny tompo. Amin'ny anaran'ny tompo ny andro dia niandry an'i Jehovah ary mitodika ny tsinjo azy nandre ny fitaraina. Amin'ny Davida zany izay natao hoe finoana ny fahatsapaka ny asan'Andriamanitra teo amin'ny fiainana. Amin'ny Davida Andriamanitra rehefa nitarainana dia fantany tsinjo azy Andriamanitra dia nandre inona fitaraina. Zany natao hoe finoana ny fahatsapaka sy ny fahatsapanao ny fiasan'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika. Amin'ny Davida Andriamanitra akaiky azy, miaino azy, miaino fitarainana ary mitsinjo azy. Zany natao hoe finoana ry havana ary ny fahatakaranao izay manisy azy an'Andriamanitra izay amboly sy hanorina finoana eo amin'ny fiainantsika. Indraindray adinontsika fa maninanao Andriamanitra miainanao izy, adinontsika fa mitsinjanao Andriamanitra, adinontsika fa miaino iny izy fitarainantsika Andriamanitra. Iza taminao ihany no tsy efa nanehoan'Andriamanitra samagana, iza taminao tao anatin'ny zava-tsarotra no tsy nehoan'Andriamanitra tamin'ny vava, ary iza taminao tsy natsamo fa tena miaino mitsinjo mihevitra ny fiainanao Andriamanitra. Fa indraindray isika minikiny tsy mahatsiaro azy ary zany ilay asa fanamasina mampatsiaro atsika zany toetra fotsiny maizy azy an'Andriamanitra izany. Ary manodizao ianao dia tokony hatsiaro fa maninanao Andriamanitra mitsinjo mihevitra ary miaino iny izy fitarainanao izy ataony matanjaka ny finoanao ihany manodizao. Fa ny zavatra anankiray faharongezabe ao dia hoanareo izy toy izy hoe baktery.
napakatra tao anaty lavaka fandringanana izy tamin'ny fotaka mandrefy ary nampitoetra ny tongotro taiza teo ambony vatolamo ka naninona nampitsoa mafantatra hoe zany ny asan'Andriamanitra ny fiainantsika ny amin'ny Davida dia mazava tsara fa tahaka ny tao anatin'ny lalina tao anatin'ny aizina tao anatin'ny lavaka tao anatin'ny fotaka mandrefy izy ilazany Davida ny asantsy sy ny fa lalina indrindra izay ny aina zany fa tsapa fa nisy inona tanan'Andriamanitra nanangazy tao anatin'izany nisy tanan'Andriamanitra nitsotra taminy ary nisy tonon'Andriamanitra tao anatin'izany lalina tony fotaka mandrefy ao anatin'ny aizina izy ary avy eo ny Andriamanitra nanina azy nampitsoro azy teo ambony inona vatolampy diavana malalaka izy tianao iza taminao tsy natsiana tao anatin'ny lalina fa nisy tanana mahery napakatra anao ihany tao anatin'izany iza taminao tsy mandalo zava-tsarotra tao anatin'ny taona roa telo tao anatin'ilay aretina coronavirus tapitelitely na ankivy ary misy taminao tao anatin'ny aretina fa natsiaro fa naninona sotonon'Andriamanitra tao anatin'izany adinonao izany zany rehetrarehetra izany no ampatsahivon'ny Davida ary tokony ananatsika fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany atsika ary mampiakatra nanaiky anao tao anatin'ny loza sy sarotra rehetra ary nampijoro anao ihany dia tamin'ina nampijorony azy ro teo ambony vatolampy inona hoe vatolampy toerana manina vatolampy azo antoka vatolampy riava matombo ilay eto izao sy anao zany riava lay asan'ny fanamasina mampatsiava atsika fa efa niasana ny ony ny fitiavansika ary tena nasehon'Andriamanitra ny asan'ny magaga mikasika anao zany lay asan'ny fanamasina mampatsiava atsika ny amin'ny mpianatra lay niarahany tamin'tompo lay samagaga nataon'Andriamanitra niaraka tamy lay fampianaran'i Jesosy zany rehetrarehetra zany no ampatsahivy ho tsany manolety mpianatra irehetra ary zany ny asan'ny fanamasina andro saminao koa diavana malala ny asa magaga nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao tsarozy ary ny fanamasin'Andriamanitra ampatsiahanao zany hitsoronao vavolombeny diavana malala dia toy izy kely farany le tolokely eo naninona ray ozy aveo salamy efapolo andimy vavitsika na nisy inona ozy na nisy firambaovao teo ambavako izy dia fiderana izy an'Andriamanitra zany riavako mahaspesialy atsika zany fiainana kristiany zany dia fiainana inona fiainam-piderana ary zany asan'ny fanamasina ao anatsika rehefa ampatsiahivin'Andriamanitra atsika ny asan'ny magaga dia miteraka ino anatsika fifaliana zany mahatonga ny olona ndraindray rehefa manorara na manasa vy dia mihirahira tsy mitsika zaza tanda ohatrany zany rehefa mihirahira misitsika dia ozy rehefa misy inona ndraiky dada sine misy latsan'ny fanamasina ndraika zany dada sine zany miova misy ny atmosfera izy atatrano dia asan'ny fanamasina riafana malala mampitondra fifaliana ao anatsika zany akoa raha mbola tamin'olo mandeha ny mizeleny azy dia rehefa tonga ohatrany izy dia manino fantatra hoe ny zavatra nanina azy misaraka tena nafaly azy ianao zany anday nazavizana fa tanga falifaly izy misitsika mihirahira ny sasany mpanasana vy ho antsika dikony na zadoroana riava fa efa manasa vera tsy mba manao ohatrany sasany hoe tena zay any ngamba tololany zay any ngamba nydro fa rehefa manasa vera dia atao amin'inona izy misy fifaliana ao anatiny ny asa fanamasina mampatsiaranao riava ny asa magaga nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika ary reny asa magaga reny asan'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao mampiteraka fifaliana ao anatsika zany riava mampiseho fa rehefa miaraka amin'ny tompo fifaliana zay le maninanao spesialy anao eo amin'ny no ny asan'Andriamanitra magaga tsy takatsy ny saina ka ny fanamasina dia mampatsiahantsika ny zavatra rehetra zay lazain'Andriamanitra tamintsika tsy zavatra magaga tsy zavatra voiseho tsy zavatra voipotra ny ampatsahivo ny fanamasina atsika fa ny zavatra rehetra efa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako sy ny fiainanao izany riava mijoroanao mpitory ary anambara vaovao mafaly sy ampita ny zavatsy rehetra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainatsika ny any Solomona dia mazava tsara fa nampatsahivin'Andriamanitra azy ny zavatra rehetra ary miteraka inona tamin'izy miteraka fatahorany olona rehetra ary fanajana sy napeky ny olona rehetra any Solomona zany satria fanahy inona tao anatiny lay fanahy fahendrena tao anatiny ny haiko volana any Solomona ny olona zay riava ny antsoina hoe miteraka fatahorana an'Andriamanitra lay fanamasina omeny ho azay matoky azy mampanaiky ny olona rehetra hanao riava zany fanamasina raisitsika omeny
tompo antsika izany. Io fanahy ny fatahorana kely misy karazany roa ny tahotra. Misy natsoina hoe tahotra mampandositra. Vao mahita azy ianao dia maninona? Mandositra ianao. Fa ny tahotra n'Andriamanitra dia tahotra mampanatra, mampanaiky, mampanaja. Ka ny tahotra n'Andriamanitra mahatonga antsika ninona? Ame voninahitra azy, ary mahatonga antsika rehetra hanoko azy, ary mahatonga antsika rehetra hifikitra amin'Andriamanitra. Zany ilay zaza mitomany tadidrio ny ava. Fa rehefa mitomany ny zaza anankiray, vao maika mampanina azy am'reniny, mampifikitra azy am'reny. Zany no antsoina hoe tahotra an'Andriamanitra. Io tahotra io dia tena ilay asa fanamasina miasa eo amin'ny fiaina ny mpanota. Ny an'ny Solomona dia malaza tsara fa ny olona rehetra nanaiky nanaja azy. Ry aka mampavesatra anajany ny olona misy anao ny aka dia aza tomono izany fanan'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao zany. Ilay fiainana izay angatanao hiasa amin'ny fiainanao, ilay fanahy mitondra fampianarana ho anao ka mampaivolana ny olona rehetra, dia ilay fanahy mampatsiahanao ny asan'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Io ry ava mahatonga ny olona iaiky fa mpanompon'Andriamanitra isika. Aoka zany fanan'Andriamanitra zany miasa amiko sy aminao resymorana malala, fa tia mitsoranao matotry amin'ny fanarana azy Andriamanitra ry ava, ary mahatamana fanan'Andriamanitra ao anatsika dia aza tonona fa mitoerantsika mahatotry eo anatreny hatrany fa. Reo ary ava ny fampianarana anankitelo menanao amin'ny mpiambanity, ny fanahy masina fanomezana mamaim-poana avy amin'Andriamanitra. Ny fanahy masina dia fanahy mampianaka atsika ny zavatra rehetra ananatsika le ina piteo tselatsaina akitrana anarefleky zavetrany afantatra ny eo izay tokony atao tsy andrena fa tarihy fanahy masina ianao ahita vahaolana amin'ny zavatra rehetra. Ary ny fanahy masina dia ampatsiaka anao izay asa magaga efa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao, atonga anao hidera ankalaza apiky izao tontolo izao fa mpanompo mahatotry eo anatreny anao. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho anao ny fiadanitra. Amen.